Salama e, tsika nianarako classe de première ao amin'ny lycée privé Fanilisoa Tsiroamandidy. Mandray anjara amin'ny siansinaouta andiany voalohany izay karakarain'ny Explorer Home Madagascar. Eto amin'ny Alantsijoarivo no misy anay izao. Fantatrao ve fa ny lémurien dia biby mipetraka aty anaty ala ary eto Madagasikara irery ihany no ahitana azy? Ohatran'izao moa izany ny toerana tokony iainan'ny biby aty anaty ala. Aty izy no mahita sakafo. Saingy indrisy anefa fa mialany tamingana izy. Antony voalohany amin'izany ny olombelona. Noho ny fanapahan'izy ireo ny ala, izany hoe ny toeram-ponenan'ireo biby ireo. Tsy izay ihany fa ny fiazany azy, ataony sakafo n'ilay biby. Tsy ny olombelona ihany kosa anefa no manao sakafo azy, fa ny fosa. Ny fosa dia mitovitovy amin'ny saka, saingy ny angezany mitovy amin'ny alika. Mahay mihanin-kazo be io fosa io, sady mahay mitsambikina be ihany koa. Ao ihany koa ny bibilava arboricole izany hoe petraka eny ambonin'ny hazo ilay bibilava, ka rehefa mahita zanaka lémurien izy dia hohaniny iny. Misy ihany koa anefa ireo olana madinidinika. Rehefa mianatra mitsambikina ny zanaka lémurien na mianatra mihanin-kazo, mety mianjera tampoka izy dia maty. Dia sarobidy loatra ny lémurien, ka andao arovana e!